Vovô, lait, fraise. Anarzat, biscuit, Mizara Fiti. Hey, t'as pas un livre t'as raté ou là c'est millionnaire. Formula, nif salama smadio. Atramizay nampiasaiko savony Lark, malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette Lark. Manche. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence, situé à Nalamainsi, coiffure, esthétique. Malalatine et son équipe vous accueillent. Excellence Beauté Nalamainsi, une valeur sûre. Une valeur sûre. Falirin zaza rehefa manao course-suivi satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Course-suivi. Efa eo am-pelatana ny fanjakana malagasy ankehitriny ireo fiara tsy mataho-dalana Hyundai Santa Fe miisa 530. Tsy misy idirany General Camille Vital intsony ireo fiara ireo. Misy tsy mbola namerina ny fiaram-panjakana nampiasainy kosa ny olony tetezamita. Manomboka ny alatsinainy ny 17 martsa ho avy izao ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra eny anivon'ny université any Madagasikara. Vatsim-pianarana roa volana izany ho an'Antananarivo. Raha ny fanambarana nataon'ny ministry ny teti-bola sy ny fitatanam-bola. Fiompiana akomana todilava, asa fiariana azahoana tombony hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ao anatin'ny taona iray raha miainga amin'ny fiompiana kozato. Mila fitandremana nefa ny fikarakarana ity biby fiompy ity izay mety hiteraka faty antoka. Azo farany, lehilahy teratany japoney no manana sanga lava indrindra maneran-tany mirefy 1,3 metatra. Ankoatra ny fikarakarana izay maharitra adiny 2 mahery eo, ilaina mpikarakara volo miisa 3 eo ny fanamboarana ny volony. Ny andindininy avedrany. Ankasitrany ianao tomboky lasy tomboky vavy manaraka tsy tapaka ny fahita lavitra Cool TV. Ampanajana indray no hiarabananao sy anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany no mboatsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity ny alatsinainy izao no fantatra fa hanomboka ny fihaonana amin'ireo tompon'andraikitra ambony ao anivon'ny firenena Amerikanina sy ny filoha Era Rajoelinarimampianina. Hiaraka amin'izany ihany koa mandrapahatonga ny andron'ny alakamisy ny fihaonana amin'ireo mpamatsy vola. Raha nisy ondresaka mandeha dia amin'ny fahatongavany an-tanindrazana no hamantarana ny anaran'izay Prime Ministre. Isy ihany koa ny tatitra andian'ny filoha amin'ny fotoana fahatongavany. Fa tsy an'ny General Camille Vital intsony ireo fiara tsy mataho-dalana miisa 530 izay nitazomina ela tao amin'ny seran'Antsambon'ny Tomasina. Ireo fiara ireo izay anisany nahazoany ity farany tsy fahazon-dalana ivoakan'i Madagasikara noho ny fanadihadiana izay mbola nataony teo anivon'ny samifinina. Ny fiadinan'ny Repoblika kosa amin'izao fotoana izao no nahazo azy araka ny fifanarahana natao tamin'ireo orinasa aziatika tompony. Fanadihadiana teo amin'ny sary ny Tovrakotondravony. Eo am-pelantanan'ny fanjakana malagasy ankehitriny ireo fiara tsy mataho-dalana Hyundai Santa Fe avy amin'ny fikambanana orinasa aziatika maromaro. Fiara izay notazonina teny amin'ny seran'Antsambon'ny Tomasina aratsivina dia ny General Albert Camille Vital no nitondra azy ireto teto Madagasikara izay nahatonga resabe na dia efa nanambara azy ity farany fa omena ny tafika ireto fiara ireto. Amin'izao fotoana izao dia efa voasoratra mazava amin'ny fanjakana ihany koa ireo fiara ireo. Ary ny fanjakana mihitsy aza no nandony abatserana rehetra tamin'izany, tsy misy tambiny ny fahazahoana ireo fiara ireo.
ny takan'olo izy de mazava loatra ny olona nanome an'izao fiara zao a dia avy any Azia zareo reo a de efa zatra miasa amin'ny firenena afrikanina maro ka am'izao tindry mandeha ty izy a de hiary asa Madagasikara mazava loatra fa ny fanomezana tahaka an'izao de tafiditra anatina fiara-miasa dia ny fiara-miasa zay zany a ataoko hoe mbola faritana manaraka ny fiara-miasa fa ny azo atsidika fotsiny avy hatrany de hoe ny fiara-miasa tia napetraka ny eto Madagasikara de partenariat public privé zay foana. Tsy famitsimbola no ambadika ireo fiara ireo raha nambara ny fiadidinan'ny Repoblika ihany. Izany indrindra no antony natongavana ny fikambanan'ny orinasa aziatika teto an-toerana mba hanehoana fa tena fanomezana marina ireo fiara ireo. Natao hoe ny famitsimbola aloha angamba ny ataoko hoe ny fidorana teo aloha nefa mahafantatra an'le olona le afaka amiteny reo raha hoe tena zay marina le izy fa araka tegny teo reo olona reo fa tonga teto tamin'ny 2010 dikan'izany a efa nisy fampiresahana tamin'ireo olon-dreo a ary mazava tsara fa atatry ry zareo tsara fa tsy lalàna famitsimboly mihitsy ny zavatra tiany atao fa tena fiara-miasa fanampianan'ny Madagasikara. Tsy misy idirany ny General Albert Kamivital intsony ihany koa ireo fiara ireo raha ny fantatra tsy misy ny taratasy milaza ny fananana izany ho hatrany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny filoham-pirenena no hitsinjara ny fampiasana sy maritra izay olona mampiasa ireto fiara ireto. Roanjato no efa tonga eny Avoloha ary ny 20 ambiny kosa raha ny fantatra dia amin'ny herinandro no hiakatra eto Antananarivo raha toa ka mbola ny miserana tsambo ny Tomasina. Mbola hiampiaza moa ireto fiara ireto arakaraka ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ity orinasa aziatika ity. Mahakasika ireo fiara nampiasain'ny tezamita toy ny Ford Mondeo sy ny Toyota Yaris ary ny Camry kosa indray dia tsy mbola ampy ny isan'izy ireo no voarainy ny fiadidinan'ny Repoblika hatramin'izao fotoana izao izany hoe mbola misy ireo olona tezamita no tsy namerina ny fiarany araka ny valim-panontaniana nomen'ny tompon'andraikitra mahalona ny mpanao gazety androany ho resahintsika amin'ny fampahalam-baovao manaraka moa ny Antsipriany mahakasika izay. Efa tapitra tamin'ny taona 2024 avokoa ny fotoam-piasan'ireo ben'ny tanàna rehetra teto Madagasikara. Noho izany dia efa 3 taona izao no nanony asan'izy ireo. Misedra olona nefa ireo anatin'izany indrindra eo anivon'ny komina Antatanana noho ny tsy fisian'ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe fanatetiny. 7 tapitrisa ariary hatramin'ny taona 4 ny antona kely nanomboka ny taona 5 naverin'ny Prime Ministra lefitra Adjondriananarivelo tamin'izay fotoan'izay ary nampiakariny 12 tapitrisa ariary isaky ny komuna ny taona 12 sy 12 nanomboka ny taona 13 izay nitondran'ny Prime Ministra lefitra Reposa Julien dia nijanona indray ny famatsimbola natokana ho an'ny komuna. Noho izany miankina betsaka amin'ny hetra ampidirana sy izay voara am-pelantanana ny fampandehanan-draharaha sy ny karama ampiasa. Fa ny valopolo isanjaton'ny komina dia efa tsy mahaloa ny karama ny mpiasa izay antsoroana antsony. Izany anisany anankiray zahavana tantsoroka ho an'ireo mpiara-mombonantoka na avy eto an-toerana na avy any ivelany. Tsisy tokony sakana antsony na natanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna ary izay ben'ny tanàna. Indrindra raha ny tenako manokana dia mahasamana eo hevitra mihitsy mba hanapahany governemanta ny vaninandro anatanterahana ny fifidianana kominala. Efa oeritaona izao lasa mamelotena irery ny komuna manerana Madagasikara araka ny fanamariam-baovao nataonay. Tsy mazava ny antony nampetoana indray ny fahazoana vola io. Efa tafiditra ao anatin'ny teti-bola-panjakana 14 kosa nefa io vola fanampiny io. Na izany aza tsy manana finoana ny mety iverenan'izany intsony ireo ben'ny tanàna raha tsy aoriana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona ity. Raha ny lalàna amin'ny fifidianana kominaly dia miaina amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny filan-kevitra minisitra ny daty tokony anatanterahana izany. Sapan-draharaha tsy miankina no ikarakara izany, mbola tsy voafaritra na senita no isahana izany na tsy tahaka ireo fifidianana teo aloha. Raha tsy ahivona, efa nanambara ny senita fa ampy ny vola ao anatin'ny PASEM entina manatanteraka ny fifidianana kominaly. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray Ivany alatsinainy avy izao ny olana ny vatsim-pianarana ho an'ny oniversite amin'ny faritany telo eto Madagasikara manomboka ny alatsinainy 17 martsa ho avy izao ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra eny anivon'ny oniversiten'i Madagasikara araka ny fanambarana nataon'ny minisitry ny teti-bola sy ny vola Rasolo Elson Lantoniaina androany. Araka izany andray ny vatsim-pianarana 2 volana ireo mpianatra eto Antananarivo sy any Fianaratsoa ary 2 volana kosa ho an'ny mpianatra any amin'ny oniversite
fiteny Tomasina ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 everina ho vita amin'ny faran'ity volana ity na farafahatara ny fiandohan'ny volana aprila avy izao ny fandoavana ny trosa rehetra tamin'ny taona 2024 sy 2024 araka ny fanazavana azo tamin'ny valandresaka nataon'ny minisitra androany ny taux de régulation amin'ny famoaham-bola 400 eny anivon'ny ministera izay miantra amin'izao fotoan'izao no sakana tsy ahafana mandoa ireo vola ireo indray mandeha manatena ny tompona andraikitra université mba hanaja ny tetiandro amin'ny fandoavana ny fatsim-pianarana ihany koa ny minisitra mba tsy hoe hiandry fihetsiketsehana foana vao hikoropaka hanatanteraka izany. Fa ivadika pejy afa-kosa indray isika tafakatra 100 ka hatramin'ny 700 ariary ankehitriny ny atody akoho gasy eny an-tsena vitsy ary sarotra tadiavina no antony mahatonga izany. Mahalafo hatramin'ny iray alina atody isan'andro kosa ny mpivarotra ambongadiny iray eny amin'ny tsenan'ny atody atao madinika vokatra avy amin'ireo akopan'atody lava ka eto Andriatsilavo. Vitsy ny atody akoho gasy eny an-tsena kanefa ilain'ny mponina amin'ny fikarakarana sakafo atao fanafody fanohanana aina sy ny maro hafa. Ny fitobahan'ireo mpisehatra akoho manatody lava no antony izany ary eo ihany koa ny fahavitsiny ny akoho gasy. Atody ponde zany zao tena betsaka amin'izao amin'izao fa ny atody gasy dia misy dia izao izy zao miakatra be vidiny fa ateo izy moramora raha kaiky paka zao dia lafo be ny atody. Ny tena mahavitsy alizy efa betsaka le akoho le avany an-dafy le réformé le poulard. Izay zany mahavitsy le akoho gasy sady le akoho gasy koa zao kely efa vitsivitsy kely zany ny any ambanivohitra. Izay mahatonga an'izy vitsivitsy azonareo. Ny izy zany tokony betsaka ihany fa efa betsaka zany le akoho le réformé dia lasa izay mahavitsy an'le izy. Sehatra iray azony rehetra trandrahana ny fiompiana akoho manatody lava. Raha manana aroa tapitrisa ariary ny olona iray ka miompy akoho manatody lava 100 mety ahazo tombony 2 tapitrisa ariary izany ao anatin'ny iray taona. Ny akoho iray mandritra ny 570 herinandro anatodizany dia mahatavavoaka atody 700 hatramin'ny 500 sy 700 isa. Ny atody iray izay amidy 700 ariary atsinjarany ankehitriny ary 500 sy 200 ariary ambongadiny. Miankina betsaka amin'ny fikarakarana atao nefa izany. Mila fitandremana bebe koa nefa ny fikarakarana akoho manatody lava mba hahazoana ny vokatra tadiavina. Fa ny mpanao atody lava sy ny poulet de chair dia ny ohatra hoe eo amin'ny resaka sakafo. Ny poulet de chair dia mihinana tsy akatra izany fa ny mpanao atody lava dia indroa isan'andro ihany no mihinana izany hoe ny maraina sy ny hariva. Tsy mitovy ihany koa zany ny resaka température ny poulet de chair rehefa manomboka amin'ny eo amin'le fahalebiazany zany. Ny poulet de chair raha ohatra ka manao an'le température ianao zany dia tena ataontsika hoe mahatratratra any amin'ny 37 degré. Fa ny poule pondaise na ny akoho manatody lava dia any amin'ny 30 na 26 eo no normal. Azo atao tsara ny fiompiana akoho manatody lava ary azahoana tombony izany raha nambarany ny mpiompy iray. Vola azo koa tombom-barotra raha manatody izay ny tena tsara indrindra raha manatody amina 100 ny akoho dia efa manana farafahakeliny 2 alina isan'andro. 2 alina isan'andro ary raha manatody satria ny akoho ambany indrindra izay fa rehefa miakatra amin'ny 70 80% dia manana 150 000 isan'andro tombom-barotra ao anatin'izay. Izay ny teneniko ny olona hoe asa mahavelona ny fiompiana. Na miompy 100 aza ianao dia za mino fa raha voaraka ao tsara ny sakafo dia manana tombom-barotra eo amin'ny 60 000 isan'andro eo ianao raha tena araka ao izay fa ny vola ety manana amin'ny voalohany. Iny satria ny vidin'ny akoho kely izay ny 17 000 dia mbola misakafo izy mahatonga ny efa bolana eo mahatratra ny lanja ilaina izy izay vao anaovana izay vao miproduire zany dia akoha eo anao mamerina an'le izy. Manoloana izany dia nisy fampiofanana ny tanterana teo amin'ny oratorio Ivato nanomboka ny talata lasa teo ary ny farana omaly. Mpisehatra momba ny akoho manatody lava 450 avy eto Antananarivo renivohitra sy ny avy any amin'ny faritra no nanatrika izany. Mpiompy efa perinasa na akoho ireo izay maniry hiditra amin'ny sehatra ny fiompiana akoho ka fiompanana fohy ho an'ireo olona ireo zany natao eto 4 andro no naharetany fiofanana teto ka ny teknika fiompiana fototra hatrany fananganana trano, ny fitatanana ny fiompiana, ny teknika famezana sakafo sy fikarakarana ny akoho manatody lava
sy ny lafy ny fitantanana ny toeram-pipina ary ny fitediavana lalam-barotra eo amin'ny tsena sy ny aivarotra miompana amin'ny famokarana atody zay zany no natao teto nandritra ny efatrandro. Sehatra iray mahasarika ny maro ankehitriny ny fikarakarana akoho manatody lava. Afaka mamorona asa ho an'ny tenany avy hatrany ireto olona ireto. Asa mila fahaizana sy traikefa ny fiompiana akoho manatody lava kanefa asa mahavelona ary azahoana tombony. Pejy afa-kosa indray manana sosy adidy ihany koa ny mpanjifa. Adidin'ny mpanjifa ny mangataka amin'ny fanjakana, ny fametrahana ny rafitra hoentina miaro ny zon'ny mpanjifa mitaky ny fandraisana anjarany tsirairay avy anefa ny fametrahana izany anjaran'ny fanjakana, ny mametraka ny lalàna iarovana ny mpanjifa etsy andanin'izay. Adidin'ny mpanjifa ny manefa ny hetra izay ahafahan'ny fanjakana mahantanteraka ny asa atao. Ireo nampahafantarana ny mpanjifa androany tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanjifana tao amin'ny plan Anosy fanampanazavana. Ty androandroany ty zany mandanjanja ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Zany hoe ny zavatra tiana apitaina zany dia tsotra. Mananjotsika fa izay zo zay mitaiky adidy. Apetrao ny lalàna miaro ny zoan'ny mpanjifa. Apetrao ny politika pirenena mikasika ny fanjifana. Mba hialana amin'izao olona sahirana be dia be izao. Ny fanjakana dia manana didy amin'ny alalan'ny hetra zay alohan'ny mpanjifa consommateur final hanasoavana azy. Zany atao hoe redevabilité sociale. Ary tsika koa manana didy andohetra ahazo am'izay. Fa mihina mahatonga ny olona tsy mazoto mandohetra satria tsy makany am'le izy. Zay zany hoe misy adidy ao, misy zo ao ary mitaky adidy. Fa le zoanao koa takio rehefa mandoa adidy ianao. Fanadidina manokana kosa anonizantsika ny fampahalalam-baovao ny tanany larana faharoa eo amin'ny foto-tsakafon'ny malagasy ny mangahazo aorian'ny vary. Manodidina ny roa faingo 5 tapitrisa taona isan-taona no vokatra mangahazo eto amintsika. Anisan'ireo mpihinana mangahazo betsaka indrindra eto Madagasikara ny any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Misy ihany koa ireo manao izany ho tsindry sakafo eto an-drenivohitra zao Rakotondrina. Mahalafo mangahazo 300 ka hatramin'ny 400 kilao isan'andro ity mpivarotra ity eto Anosy be. Misy karazany maro mangahazo amidy eto ka ny madarasy sy ny rantsana koa ny tena betsaka mpividy. Amidy 50 sy 200 ka hatramin'ny 300 ariary ny kilaony mangahazo. Avy any amin'ny faritra Anjozoro be iny no akana ireto mangahazo ireto. Ny faritra Vakina Karatra sy Bongolava no tena mpamokatra mangahazo eto Madagasikara. Amin'ny ririnina vao tena fiakaran'ny mangahazo, tsy dia mbola mandeha loatra nefa ny tsena tatoato. Eo amin'ny 300 na 400 eo. Arakaraka ny tsena raha ohatra izy mandeha dia marany tadato. Eo ny tsena maty mivongovongo be le mangahazo sy fomba le mangahazo afanina le kamy. Ny mangahazo zany tsisy farany fa izy misy foana. Tsy arakaraka le olona mpihinana io zany. Misy le ratsan'akoho, misy madarasy, misy zany hoe masakevitra zany. Isaky ny 3 andro no misy mangahazo tonga ety amin'ny tsena Anosy be. Mpivarotra Tsinjara no tena betsaka maka entana eto. Misy ihany koa ireo fianakaviana ny tonga dia midina ety mba hijery ireo mangahazo tsara. Toa nay nankafiziny be sy ny maro ety an-dalambe ny mangahazo misy ronono sy voanio na ilay antsoiny maro hoe mangahazo kôkô. Ary 100 sy 400 dia efa mahazo iray vilia kely. Mihinana ety avokoa na ny kely na ny lehibe. Tsara le izy ka. Sady misy kôkô, misy vanila, siramamy. Dia sinima tsara. Tena tontony amin'izao fa hinana ihany izao vao tena hoe mandeha. Malany mangahazo 10 kilao isan'andro zao ianao raha 30, 20. Maro ny fomba azo hikarakarana mangahazo. Mahasolo sakafo atoandro tsara izy ireny rehefa tsara karakara. Raha ny nambaran'ireo efa zatra mpikarakara mangahazo, alona rano fotoana elaela ny mangahazo na arina rano rehefa mahandro azy mba tsy hankarary. Raha ny antotanisan'ny FAO, kely dia kely ny otrikaina avy amin'ny mangahazo. Raha atao sakafo maraina izany dia tsy misy afa-tsy 500 isan-jato ny ilainy vatana no entiny. Tafakatratrany amin'ny 50 isan-jato anefa izany raha afangaro amin'ny ronono sy ny hena ny mangahazo. Maro ireo fianakaviana no efa manao izany eto amintsika. Mahasolo atao lasopy asiana karaoty, asiana hena, mety daholo. Any ambanivohitra range reny sakafo e. Ohatra mihinam-bary ihany mihinana azy fa tsy dia hoe maraina atoandro hariva kosa aloha fa ny atoandro ihany. Ny faritra Atsimon'ny Nosy no tena mpihinana mangahazo fa indrindra ny any amin'ny faritra Androiny. Mangahazo 5 ka hatramin'ny 1 alina taona no alefahany isan-taona.
Tanàna kely 7 arivo mahery no efa voadio amin'ny fanaovana maloto akalamanjana 5 alina no mbola mila diovina hatramin'ny taona 2024 mba hahatrarana ny tanjony taonarivo fahatelo an'ny fampandrosoana na ny OMD mbola lavitra ny lalana ahatongavana amin'io tanjony io raha ho an'ny Dioranoasy raha ny famatinana natao tamin'ny famarana ny fiaonamben'ny Dioranoasy androany fanatediana hoentiny Zorakotondrina hatrany. Faritra 720 eto Madagasikara no mbola tsy asan'ny Dioranoasy. Izy ireo no ho lahara-pahamiana. Isan'izany ny faritra Androy, Anosy, Atsimo-Atsinanana, Betsiboka, Bongolava, Iorombe, Melaka ary Sava. 200 tapitrisa dolara isan-taona ny famatsim-bolambola ilaina amin'ny fitsinjarana ny rano fisotro madio sy ho fidiovana mba hahatratrarana ny OMD. Fanatsarana ny fari-piainam-ponina amin'ireo toerana ireo amin'ny alalan'ny famatsiana rano fisotro madio sy ho fidiovana no tanjona. Hita zany fa tena mbola mipetraka ho andraikitra lehibe, andraikitra mafy ity ezaka hanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka, ametrahana azy ao anatin'ny anjara masoandro amin'ny hoe miantoka ny ainy ahafahany manana ny ilaina rehetra mba hampitombo ny arikareny ary indrindra zany hanahala azy amin'ny fomba fiainana izay hoe tsy mendrika satria fatatsika fa ny rano no fototry ny aina ary ny resaka fanadiovana no anehoana fa tsy mitovy amin'ny bibitsika. Ny taona 2024 no napetraka ny Dioranoasy hanatratrarana ireo tanjona napetraka amin'ny OMD ireo. Ny fanjakana no isan'ny mpamatsy vola voalohany amin'ny fanatanterahana izany. Miara-miasa amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena ny Dioranoasy, isan'izany no Waterraid, fanampiany ny fotony no irotsahan'ity fikambanana ity. Waterraid dia manampy an'ireo commune, manampy an'ireo communauté rehetra ireo mba hanana rano fisotro madio. Arakaraka izay fa efa mividin'ireo olona kosa nefa tsy fotodrafitrasa zay tsy haharitra satria tsy afaka tsy voatahirin'ireo commune sy communauté ireo akory fa fotodrafitrasa zay afaka tatanina any ambanivohitra ary fandraika amin'ny fa efa mividin'ny olona no atsanganay any ambanivohitra any. Betsaka ny zava-bita, mbola betsaka ihany koa no miandry ny Dioranoasy. Ny fanovanan'ny toe-tsain'ny mponina izay sakana noho ny lafiny maro toy ny finoana sy ny kolontsaina no mbola mila harenina hahatratrarana izany tanjona izany. Asa izay mila ny fanampian'ireo fiarahamonim-pirenena, fikambanana isan-karazany ary indrindra ny isam-batan'olona. Mialoha ny amaranantsika ny fampahalam-baovao amin'ny alalan'ireo maresaka avy any ivelany fa iny Iltasinjo amin'ny sanam-pandarana question d'actu Andriamatory Mamonjy Soa mbola tiana nantenaina avy amin'ny fitoasana mikarakara ny taom-baovao malagasy. Tonga soa tanatin'ny fandaharana question d'actu tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany amin'ity androany ity dia kolotsaina indray no ibahan-toerana vahintsika ao anatin'izany. Andriamatoa Ramamonjy Soa tiana mbola tiana nantenaina izay tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny fitoasana nasionaly. Tonga soa tanatin'ny fandaharana question d'actu ianao. Faly miarabanao dia faly miarabareo mpijery Kolo TV manerana nosy maheno izao fandaharana ataontsika arivariva izao. Isan'ny mpikarakara ny taom-baovao malagasy ny fitoasana fantaniana tiako apetraka voalohany iza moa zany fitoasana izany. Ny fitoasana zany dia fikambanana ivondronan'ireo ray aman-dreny mitondra ny aspikilona ara-piarahamonina izay antsoina hoe toasina. Inona natao hoe toasina? Natao hoe toasina zany dia natao olona ajain'ny fiarahamonina, toavin'ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany zao ireo ray aman-dreny ara-drazana izay manana ny fombany izy ahafahana hifanajana amin'ny toerana misy azy. Ao ihany koa ny resaka mpikambana ny fanabeazana, ohatra hoe ny taletsekoly. Ao ihany koa ny resaka ara-panahy, anisan'izany ireo mpikambana ohatra hoe resaka religiozy. Ao anatin'ny fikambanana fitoasana tao zany izay mikolo ny taranaka rehetra zany dia ao anatin'izay daholo. Araka nefa nolazaiko teny am-piandohana dia ny taom-baovao malagasy no tena votoatin'ny resakantsika androany. Isan'ny mpikarakara ny fitoasana izy avokoa ireo mpikarakara dia rahovina izay taom-baovao malagasy izay. Mpikarakara ny taom-baovao malagasy zany amin'ity taona ity dia ny fikambanana fitoasana nasionaly sy ny trano kolotikaly malagasy
zay manana ny fohy beany inikanja Ambohimangakely. Datany taom-baovao malagasy zany dia ny fahatelopolo sy faraky amin'ny telopolo ny volana marsa ho avy izao, farany volana ity zany. Ny fomba fandaharam-potoana zany ny fandretana ny afo zany dia miainga eny Andohalo. Tamin'ny taon-dasitsika teny Andohalo dia teny nandrasana ny afo nanao tsy mandrimandry, fa amin'ity zany tsika efa manana an'ilay fohy be nasionaly dia mendrika ao mikasy n'ilay toerana zany dia miala eny Andohalo zany ny afo ny 30 marsa ho avy izao dia mahazo ny lalana metsinanana iny dia tonga eny Ambohimangakely izy eny zany misy fizarana ny afo tsy maty ho an'ireo olona manakaja, ho an'ireo mponina manodidina, so ho an'ireo olona nasaina avy any amin'ny faritra rehetrarehetra izay solon'ny tena fitoasana rehetrarehetra manerana ny nosy. Anao ahoana ny famerenana ny asan'izay taom-baovao malagasy zay? Inona ny zavatra mety hoe mampiavaka ny fankalazana ny taom-baovao malagasy raha oharina amin'ny hoe taom-baovao fankalaza isaky ny voalohan'ny volana janoary iny ohatra? Ny mampiavaka ny taom-baovao malagasy ataontsika zany voalohany aloha dia ataontsika ny hoe ny 1er janvier zany iraisan'ny zao tontolo zao. Fa tsika kosa zany manana ny rindra ara-boajanahary izay mifanaraka amin'ny taom-baovao malagasy zay apetakitsika. Dia iny zany taom-baovao malagasy ataontsika eto Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra iny. Ny mahasamihafa azy tamin'ny herintaona dia amin'ity zany misy leo fikambanana fitoasana nasionaly rehetrarehetra avy any amin'ny faritany ho avy eo anotrina ampiseho ny firaisankina ny fahasamihafana. Ny taom-baovao malagasy zany dia entina anehoana ny firaisankina ny fahasamihafan'ny fiaviana eto amin'ny firenena. Miresaka izay fiaviana izay hatrany ianao manitikitika ihany koa, ny tea fantatra hoe iza marina moa zany no tena mankalaza ny taom-baovao malagasy io, natao ho an'ny merina sy ny andriana sy ny olona izay atao hoe manan-kasina araka ny voalazanao teo ihany, fa izy io sa malagasy iray manontolo, ary ahoana koa ny fanentanana mikasika an'izay hoe tokony ny fankalazana ho an'ny malagasy iray manontolo izay? Ny taom-baovao malagasy moa araka ny teny hoe malagasy dia tsy natao ho an'ny merina rery. Ary io zany efa resaka hatramin'izay hoe anymerina ny taom-baovao malagasy. Jereo anaty karapanodrintsika tsirairay avy fa tsisy hoe teratany mierina, fa teratany malagasy. Noho izany zany natao an'ny malagasy tsy hakanavaka izy io ary izay nisy ny fikambanana fitoasana nasionaly mivelatra be fikambanana ao amin'ilay zany ao zany ireo ray aman-dreny any amin'ny faritra samy hafa tonga anome asina ny taom-baovao malagasy eto Antananarivo. Tamin'ity taona ity zao nanana fikasana ny taom-baovao malagasy tany Mahajanga, fa noho ny fitsanganan'ilay fikambanana nasionaly fitoasana eto Antananarivo dia tonga daholo avy any amin'ny faritra zany hanome asina ny taom-baovao malagasy sy aneo fa an'ny malagasy rehetra io fa tsy an'ny merina rery izay hevitra diso izay entina ampisarasarana antsika malagasy. Fa io zany lalana anankiray ahafahantsika maneho fahasamihafantsika, fitambarantsika ny fahasamihafantsika, endrina anankiray aneho antsika ny fifanadrantsika eto amin'ny firenena. Raha ohatra hoe eto Antananarivo no anaovana ny fankalazana ho an'ny Madagasikara iray manontolo, satria ianao milaza hoe samy manao an'izay avokoa ny faritra rehetra, ohatra ny ahoana ny fiseho ny endriky ny fankalazana ho an'ny faritra eraky Madagasikara? Ny fanentanana ataoko angamba tompona andraikitra voalohany fitoasana dia ireo fomba ny taom-baovao malagasy dia azon'ny rehetra tanterahana any an-tranony any avokoa ho an'ireo izay tsy afaka manatrika. Zay ny antony solotenan'ireo olona avy any amin'ny faritra zany afaka maneho ny heviny izy atoato moa izany nivoaka tsikelikely hoe ho an'ny faritra atsimo atsinana nandrefana dia afaka manao an'ilay fidiovana izy, satria ny taom-baovao malagasy dia misy fototra anankitelo: ny fidiovana dia ny tsodrano dia ny satatra. Amin'ny fidiovana zany dia afaka manao an'izay fidiovana ara-piarahamonina izay ny faritra tsiray izy atokantrano eran'ny Madagasikara. Tsy voatery hoe tsy maintsy ao Antananarivo na ao Ankanja Ambohimangakely, fa ny fiarahamonina dia afaka manao an'ilay famelana ara-piarahamonina. Eo ihany koa ny famelana ara-pinoana. Zao tsika ao anatin'ny ho an'ny finoana anankiray zao ao anatin'ny karimitsika fotoana iray lehibe zany io ny famelana amin'io fomba ara-panahy. Zay zao dia efa zava-dehibe azo atao any amin'ny toerana fa tsy maintsy voatery hoe tsy maintsy ho avy eo amin'io toerana io ianao. Zay zany ny anankiray. Ny faharoa ny tsodrano. Tsodrano moa rehefa tonga zany tonga ny taom-baovao ray aman-dreny mitsodrano ny zanaka. Ohatran'izay koa zany fomba ny taom-baovao malagasy rehefa tonga ny epitry maraina dia misy ny fahafarano ataon'ireo ray aman-dreny. Anisan'izany ihany koa zany ireo olona ara-panahy izay nanolo-tena hanao tsodrano ho an'ny vahoaka. Ny tsodrano koa azo atao amin'ny endriny any an-trano hoe ray aman-dreny mitsodrano ny zanaka mba ho tafita amin'ny ambony kokoa.
tsotra be le izy azo tanterahana izy atokantrano ny resaka afitsy maty indray izy zany dia mampirehitra labozina rehefa tonga le ariva alohan'ny lete amin'ny masoandro zay any tanàna iny vahoaka zany a ny olona isy atokantrano ampirehitra labozia mengy amin'ny ariva mandramaraina zany hoe ny fahazavana tamin'ny omaly izay mandalo ny alina dia toy tratran'ny apitso ho antsika ho an'izao tontolo izao moa zany ny fankalazana ny taom-baovao zany arahana anim-pitoloha foana ohatra ny ahoana ny mampiavaka ny sakafo rehefa taom-baovao ho an'ny malagasy ny mampiavaka ny sakafo rehefa ny taom-baovao malagasy zany a dia misy an'le zay mahafomba iraisana azy vary amin'ny ronono a tondrahan-tantely zay zany ny fomba azontsika rehetrarehetra atao iny zany a mahandro vary ianao a dia ny ronono andrahoana azy a dia rehefa mihinana anazy a dia asiana tantely kely zay zany maha malagasy antsika ny vary moa zany a dia foto-tsakafontsika ny tantely a dia mamy a tiana ary ny ronono a dia endry ny fahavelomana fitohizan-taranaka araka izany dia toy ireo firenena mandala ny nentim-paharazana rehetra eran'izao tontolo izao dia ankalaza ihany koa ny taom-baovao malagasy isika eto Madagasikara ny fahatelopolo sy faraiky amby telopolo ny volana martsa ho avy izao fankalazana moa izay karakarainy avy ao amin'ny fitoasina sy ny trano koltoraly malagasy tsara ary ampitsahivina ihany hoe ohatra ny ahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'izay fankalazana izay ny fandaharam-potoana taom-baovao malagasy amin'ity taona vaovao ity zany dia ny fahatelopolo ny volana marsa sy faraiky amby telopolo volana marsa ho avy izao ny fiangan'ny afitsy maty zany a dia ohatra ny isa-taona miala eny Andohalo rehefa mirehitra eny Andohalo izy io a dia hoentina ho eny amin'ny foibe nasionaly a Ikanjam-Bohimakakedy eny an-dalana eny a misy fizarana arendrina ho an'ny olona izay lalovan'ny afitsy maty a izay zarainay a ao amin'ny fikambanana fitoasana nasionaly a sy trano koltoraly malagasy rehefa tonga eny amin'ny Kianjam-Bohimakakedy izy izay foibe nasionaly izy arako dia mizara afitsy maty a ho an'ireo olona ao amin'ny commune Bohimakakedy sy olona rehetra izay tonga manatrika ny taom-baovao malagasy a eny Kianjam-Bohimakakedy rehefa vita le fizarana afitsy maty a dia manao tsy mandrimandry tsika mandramandra maraina misy vakidrazana ao a ho ataotsika misy kilalao maro samihafa zany ho tanterahantsika mandritry ny alin'ny afitsy maty rehefa tonga zany maraina amin'ny 5 maraina tonga le tsodrano izay ataon'ireo ray aman-dreny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra anisan'izany ihany koa zany a ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nanolo-tena hanao izany tsodrano zany a dia anatrika izany tsodrano zany eny Kianjam-Bohimakakedy ho fanomezan-kasiny a ny olona rehetra izay manatrika rehetrarehetra eny rehefa vita le tsodrano a dia hanao an'le vary amin'ny ronono a tondrahan-tantely tsika izay a karakaraina eny toerana ihany a dia ho zaraina ho an'ny vahoaka tsy vaky volo a manatrika eny ho an'ny velan-tseo a na exposition a izay ataonay ao amin'ny Talarariasina zany a dia mitomboka ny 7 amby 20 amin'ny volana marsa ho avy izao a ka hatramin'ny 2 amin'ny volana avril ho avy izao io exposition io zany dia mampiseho a ny resaka fitsaboana nentim-paharazana ny ainga tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny tapa-kazo a dia misy ny fivoarany a lasa huile essentielle izay fanazavana tsotsotra hoe ny fanafody taloha inge dia ny ainga tamin'ny ravin-kazo e dia nisy ny tapa-kazo ny kikisany dia amin'izao fotoana izy a lasa huile essentielle na crème dia ao ihany koa zany a ireo fampisehoana ataon'ireo foko maro samihafa amin'ny fomba manano maha izy azy any amin'ny toerana misy azy avy any anisan'izany ohatra hoe ny foko tanala izay efa nanao moa izany teto amin'ny firenena ao ihany koa ny foko a Bejanojano ao ihany koa zareo Mahafaly zareo Antakarana ao ihany koa ny Sakalava-boina sy ireo fikambanana maro samihafa ohatran'ny Manakasitsara ohatra dia anao zany velantseo zany koa manentana zany a ny vahoaka rehetrarehetra anatrika le velantseo a mba hijery le velantseo a ao amin'ny Talarariasina amin'ny fotoana io ny ora fisokafana zany a dia amin'ny 6 maraina na amin'ny 10 eo a mandrapariva andro manomboka amin'ny 7 amby 20 ny volana io ny antony anaovana azy amin'ny 7 amby 20 ny volana io a dia mba afaka zany ny mpianatra manenjika ny sabotsy alahady sy ny alarobia hariva moa ny andavanandro moa zany a ho an'ny olon-dehibe izay miasa eo Antananarivo sy ny manodidina koa manentana zany a ny vahoaka tsy akanavaka anatrika ny taom-baovao malagasy eny Kianjam-Bohimakakedy a
sy anao anatrika le velantseo ataonay eo amin'ny talaka iasina ka dia makasitraka ny fandarana Cool TV sy question d'actu ary makasitraka ny mpanaraka ny fandarana Cool TV. Geniary arak'izay dia ho ankalazaintsika amin'ny faran'ity volana ity zany ny taom-baovao malagasy ho antsika teto Madagasikara moa malaza hatrany ny fankalazana ny voalohan'ny volana janoary izay taom-baovao iraisan'izao tontolo izao tsara ho an'ny indrindra ho andreo tanora izay mbola tsy nafantatra ny fisian'izay taom-baovao malagasy izay dia manatrika ireo velatseo sy ny etsika rehetra natao manodidina izay antenaina ary fa nitondra fahalalana bebe kokoa anao indray ny question d'actu tamin'ity ariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma ary tompoko. Araka ny fanambaranao dia ireo maresaka avy any ivelany no tsika amaranina ny fampahalam-baovao amin'ity ariva ity. Ora vitsy taoriany nanambaran'ny gouvernemanta maleziana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana mahakasika ny fanjavonan'ilay fiaramanidina Boeing 777 ny Air Malaysia nanao fidinana sy fisavana ny tranon'ilay mpanamory ity fiaramanidina ity ny mpitandro ny filaminana araka ny fanadihadiana ary fantatra fa mpanamory manana traikefa amin'ny fitondrana fiaramanidina Zahari Ahmad Shah ary efa nampiseho sary maromaro tamin'ny alalan'ny tambazotra fizarana video iray ka afaka manamboatra izay fahasimbana tsotsotra eo amin'ny fiaramanidina. Antsony namano Geek de l'avion ity mpanamory ity ka isan'ny mahatonga azy ho isan'ny ahina ho manana fahaizana manokana manala ny fiaramanidina amin'ny fitsirian'ny radara. Fa mbola maresaka avy any ivelany hatrany tranomaizina 5 taona no azon'ilay teratany Rwandais Pascal Simbikangwa izay niray tsikombakomba sy nandray anjara tamin'ny famonoana tany Rwanda tamin'ny taona 1990. Nankasitraka izany valim-pitsarana izany ny fanjakana Rwandais ary namoaka fanambarany Kigali fatingana lehibe amin'ny fampanjakana ny rary ny fanameloana nataon'ny Paris ity. Mbola maresaka avy any ivelan'ny hatrano amaranantsika tanteraka ny fampahalam-baovao ny volo mazana ny vehivavy no tena sarotiny amin'ny fikarakarana azy ireny rehefa tena lava izay ny volo mirandrana matetika nanaovana azy any ivelany any lehilahy teratany japonais no manana volo lava indrindra maneran-tany ankoatry ny fikarakarana izay maharitra adiny 2 mahery eo ilaina mpikarakara volo miisa 3 eo ny fanamboarana ny volony ity indray ny zava-bita miavaka nahazona ny diplôma ny Guinness hoentina aminao amin'ity anio ity. Tsy rahalava sanga akory no fiantsoan'ity lehilahy japonais ity na ray faingo 3 metatra aza ny sangana ka izy no manana izany lava indrindra eran-tany. Antony tonga azy tafiditra anatin'ny boky Guinness. 12 taona no nanalavany ity sangana ity. Gel boaty mampilake 2 boaty no produit ampiasaina ikarakarana ny volo no tonga toy izao. Fikarakarana izay maharitra ora 2 mahery. Mba ampitsanganana ity sanga ity, mila coiffeur 2 farafakeliny. Araka izany, volo tsy fatao isan'andro ity sanga manakatanitra ity. Raha ny andavanandro ny Kajoiro Watanabe mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny lehilahy rehetra. Raha ny nambarany, mandady mihitsy izy ao an-trano mba tsy hipaika amin'ny valindriana ny sangana. Mazava ho azy, sarotra ho an'ity lehilahy ity ny mivezivezy raha ao anaty trano. Na ny ivelany azy, hita manahirana indrindra fa ny fandehanana amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Araka izany, volo tsy fitondra etsero ity sangana Watanabe ity. Manao ahoana no mety ho fienjana ny atony na ny ozadoany miazona an'ity volo ity. Azo antoka aloha fa enjana ny fihinanana sakafo ampotrikaina amin'ny ady amin'ny areti-maso ankoatra ny fitandremana tsy maintsy atao rehefa mamonjy trano fidiovana amin'ity volo lavabe ity. Isan'ny malaza amin'ny ady zareo japonais saingy everina fa tsy dia ho afa manoatra loatra ity tovolahy ity raha tsy hoe angaha mitovy amin'ny Samson ao amin'ny baiboly izy ka hoe amin'ny volony misy ny heriny. Tranga izay mety tsy tombona ihany koa anefa. Mifarana hatreo ihany koa ny fampahalam-baovao tamin'ity ariva ity tomboko lasy tomboko vavy isaorana ianao ny araka taminay hatramin'ny farany mamay fotoananao indray raha ampitso amin'ny 7 ora veloma tompoko.
dalasany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalasany platy ty hanamora ny fandehanany loto ho anam-pitatafika siny manodidina anosy zato feno arivo ambavady tokana sinisisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana za yahay tapao ny hevitra raha teo lasa millionnaire. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence, situé à Analamainti, coiffure, esthétique. Malalatine et son équipe vous accueille. Excellence Beauté Analamainti, une valeur sûre. Une valeur sûre.